Niteraka resabe tamin'ny taondasy ny rarabe raha teo amin'ny setra ny toekarena no sy teny raha ny fanamarena izay netiny tale jeneraly nitairim-bola mpanjakana dia efa nafen'ny fepetra nazahoana ny varotra ny orinasa BNI. Voakasika amin'ny resaka BNI ny tairim-bola mpanjakana amin'ny maha aksionera azy izany hoe manana petrabola ao amin'ity banky ity ny fanjakana na dia kely aza ny anjarany raha ny fanazavana izay noentiny tale jeneraly ny tairim-bola mpanjakana ao anatin'ny tranonkalan'ny trésor public. Tsy aivina fa anisan'ny tsipaka ny famarotana ny BNI ny tale jeneraly ny tairim-bola mpanjakana. Nandritry ny 5 taona araky ny nambarany ho fanatsarana ny fitantanana dia nananadidy ny tairim-bola mpanjakana aneo ny hevitra hoentina anatsarana ny zava-misy tao aorian'ny fanadihadiana samihafa izay nataony mba hiarovana ny sehatry ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Mila jerena ny fiarovana ny mpanjifan'ny banky ary jerena ihany koa ny tombotsoan'ny sehatry ny fampiasam-bola izay iorenan'ny toe-karem-pirenena. Efa nisy ny fankatoavan'ny Commission de Supervision Bancaire et Financière na ny CSBF fa fepetra telo no nitakiny dia ny fitazomana ireo mpiasa vahiny ny Crédit Agricole, ny fitazomana ny fifanarahana momba ny famoahana ara-bola ary ny antoka avy amin'ny Crédit Agricole. Tsy tokony ametraham-panontaniana intsony ny famarotana anaty ny BNI satria ankehitriny dia efa feno ireo fepetra ireo raha ny fanamariana izay noentiny tale jeneraly ny tairim-bola mpanjakana hatrany ao anatin'ny tranonkalan'ny fobe mpitondrana ny tairim-bola mpanjakana.